afaka mahazo toerana vetivetsika. Misy fianakaviana vitsivitsy nangataka mba hijoro vavolombelona. Ary ao moa nefa nagnatona anahy tamin'ny maraina dia raha ao regny olona regny dia mba tonga dia mitsangana vetrany mandroso aty aloha aty. Ary agnatin'izany zaka eto misy raha mba ahita atorony tompo anahy zay. Misy raha hitany maso. Anomboagna anazy nga tsy atao direct aketo fa atsofoka na toy izao ny fandaram-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona firaisana Ambolo Madinika. Alatsinainy maraina vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany. Talata sy lakamisy délivrance isaky ny isany amin'ny 10 ora sasany. Nianaranareo dia izay nataony tompo taminareo mba izantsika atao tsotra foya mazava tsara izy anareo amin'ny folora fidirana voalohany, amin'ny folora ka hatramin'ny 12 fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava mamako tamin'ny volana avrily dia tena hoe narary mafy tokoa miditra hôpitaly izy tamin'izany. Dia nisy fotoana taty aoriana izay mivezivezy andro alina indraindray afarana tonga dia efa miakatra makany tanà. Dia tamin'ny farany teo izay dia efa ozy ny olona hoe efa tsisy hevitra intsony. Dia nitomany moa za tamin'izay ny antsoan'ny pasteur hoe pasteur marary mafy mamanay dia tena mangataka vavaka aho dia tamin'izay raha dia nanakana ny pasteur hoe tsy vavaka fanasitranana intsony fa vavaka fanolorana ny fanahana. Dia tsy haiko moa izay nataon'ny pasteur hoe vavaka ohatran'ny ahoana ny ataony fa amin'izao ny mamako dia efa salama. Nisy fotoana izy tio daholo ny andehanany sakafo fa amin'izao dia efa débranché daholo ireo dia efa tena salama tsara izy dia averiko amin'i Jesosy ny voninahitra. Judith ny anarako dia tamin'ny zoma teo moa za dia nanehoan'Andriamanitra zany hoe fahagagana tany amin'ny toeram-piasako ilay izy. Za moa zany dia mpanabe dia misy zaza anankiray zany ao amin'ny kilasy tazomiko. Izy io efa tsy dia salama loatra ny ala tany an-trano sady manana reti-maso koa izy. Dia tonga tao an-tsekoly moa zany izy efa dia tsy azoazony loatra hozy izy ny ainy. Dia misy namany zany ray plasy aminazy dia nahitan'le namany tasy hono tamin'ny tarehany. Dia amin'ny mampinamana moa zany dia nifafan'le naman'le izy. Kananjo lena le zavatra namafan'le namany anazy dia nilatsaka tany anatin'le masony efa narary. Dia nikosehany angamba le maso dia tsy avy isokatra mihitsy. Tao anatin'ny 20 minitra teo eo angambany dia tsy nahita mihitsy le zaza dia tantanina mihitsy. Dia teo amin'izay manko za niasa sainy hoe amin'izao fifadin-kanina zao ve dia izao zavatra mahazo anahy. Dia andeha amin'ny plaza amin'le tale amin'izay moa za ohatra ny misy zavatra manakana anahy hoe aza mandeha any aloha fa vitanao io. Dia farany amin'izay nalaiko le zaza dia nitantaniko izy dia noentiko tery aloha. Dia nivavaka teo za ao fa hovavan'ny maîtresse ozy iziko ianao. Dia nivavaka teo zay roa. Avance maîtresse. Dia nivavaka teo zay roa dia akipizo ozy iziko ny masonao fa hivavaka ao anao aza. Dia au moment za mivavaka anazy io mitomany izy. Dia vita amin'izay moa zany le hoe amen. Dia hitako ranomasony efa latsaka betsaka be. Dia niteny taminazy hoe fafao any ranomasonao dia sokafo any masonao fa efa nisitran'i Jesosy ianao. Dia teo no eo koa dia nisokatra le mason'le zaza. Dia mahita ozy iziko ianao dia iaho ozy izy. Dia nalaiko ny kahehany dia vakio io dia voavakin'le izy. Dia teo zany za dia natsapa hoe tena lehibe tokoa zany Andriamanitra zany. Dia gaga daholo manko ireo mpiara-mianatra aminazy hoe ohatra ny te hametra-panontaniana le ankizy hoe fanahoana hoe rehefa nivavaka maîtresse dia sitrana le zaza. Dia averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra fa lehibe tokoa izy ary mahay fahagagana. Anareo maîtresse reny mba masahy mivavaka am-pianarana agny Soline nanarako.
Soalin nanarako. Zahay misy fotoagna managna tsy fantohany tsisy vola. Mivavaka fogna zahay eto am-piangonana. Magnome anahy izy fa amin'ny ara-barotra anahy. Zaho koa mba tonga akito zany ka nadako amin'ny manambady amin'ny pitany any iny. Mbo mahazo vola bebe. Mametraka vola 100,000 ambony filipitra masina zaho. Averiko amin'ny Jesosy ny voninahitra. Ataovy mafimafy le orakoraka e. Anjaranao ndraiky amin'ny manaraka e. Halleluja. Setra ny agnarako. Misy antony anako ny joroko eto amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Le ray voalohany zany ho an'ny rahalako. Misy rahalako faralahy aminay zay. Agnisan'ny tena nampiasa saigna anazy satria tena tao agnatin'ny tsy fanagnana azy izy nefa izy efa niteraka fa mitondra tokantrano. Dia agnisan'ny nampagnaby anazy zany le hoaviny satria raka tegna zany hoe amin'izao fa mesarotra ny fitadiavana asa. Dia rehefa nanomboka tonga tagnatin'ny fiangonana aty za dia mitondra mbavaka anazy foana. Fa amin'izao moa miverina amin'ny Jesosy ny voninahitra fa nagnano fagnadinam-panjakana izy afaka maimaimpona. Tafiditra mpiasa-panjakana zany izy amin'izao dia an Jesosy ny voninahitra. Dia ny magnaraka koa nisy fotoagna zay tsy hoe nisy fotoagna fa nanamboatra trano zay. Nisy trano zay namboarinay. Dia nisy fotoagna io trano io nijanona le fagnamboarana le trano satria fanena fidiran'ny mpianatra sy maro samihafa dia tafajanona le fagnamboarana le trano. Dia efa maro be moa zany resaka nandeha tamin'izay fotoagna zay hoe niteny tagny. Dia za moa zany araka teneniko tamin'ny Jesosy zaho midongy aminao amin'ity taona ty tsy maintsy vita trano fa zay ny fanambo. Dia tamin'ny herinandro iny nisy olona tonga tao amin'ny trano aminay nandondonga tonga tan-trano tao moa izy. Dia hoe nanontany izy hoe le trano io izy ahofanareo raha vita satria le trano zany ahofanay programanay raha vita. Ya ahofa ho izy io rehefa vita fa mbola miandro famatsiana ho zay dia rehefa mahita volandray dia manohy fagnamboarana. Dia nengavy anahy moa le olona raha mety izy ohatrino izy vola mavita an'io fa omeko vola anao izy dia mba mifagnaraka atsika fa hovitaigna le trano izy fa zaho izy te hipetraka amin'le trano. Dia salasala ihany moa zany za fa veriko an'izao satria rehefa nitamberina amin'izay saiko kay hoe zany hoe ty volagna ty aneon'Andriamanitra ny heriny dia nasehon'i Jesosy ny heriny neny Jesosy vola zay namitagna le trano miny zay fa vita le trano. Amen. Asitsika orakoraka sy tia tanana mafy e. Amen. Akeo nga i Mademoiselle Natasa. Ao ve? Natasa. Tio. Ya, avakeo. Madame Janine. Ya. Siya rek ko fa tsy dito ko angaran. Ring zo ko angaran ring. Iris. Mga to t-shirt jaune. Voilà. Pozoter. Efa mrava vyo na retil vav mga tuza. Amen. Vavak tsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Tompo misaotra anao zay. Mankasitraka ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fitahianao anay. Indrindra tompony amin'ny regny fijoroagna vavolombelona zay ny rene sy ny sofinay teo. Mangataka aminao za fanamasina mba iteny amin'ny tsiraray avy ndray amin'ny androany tia ampianatra ny vahoakanao ianao. Mangataka Jesosy eo zay mbola tsy nireny sofina nanitra tao amponin'ny olona zany no amanginao anay indray androany. Mitezy ianao Jesosy nanokatra ny masom-patakaranay ampianatra ny vahoakanao androany. Tompo aoka tsy zany no hita eto androany fa ny herinao, ny fahasoavanao, ny famindramponao. Mengavy afana masina mba hokasinao ny fiainany tsiraray avy. Ireo zay miantrikady Jesosy ovanao amin'ity takariva ity. Ireo zay anatin'ny olana saribahana androany no amahana amin'ny fatorana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Po matoky aho fa ianao nefa hiasa, ianao nefa hiteny. Mankasitraka Tompo. Ambany latra no tiako itoerana
Isani fiaina Si misy tohe Rana fazoantoka Fa eo amina doile Eo anilana dutiku Dopo matuki au Fampiano cammina Di tanana Maduti Bicara abadi elata Bicara abadi elata Bicara abadi elata Noite eterna mura-mura wan fanamasna Haleluya Amen Sama ita wisula maro afaan tupo Androany arivo Haleluya Zavatra pahitan'ny tomponay zao misy olona maro eto isaky matory anao amin'ny alina tsy ahoana mahita diana rangotra amin'ny vatanao. Misy ohatrany misy raha manrangotra zany foana anao. Androany zay ivavaka ao an'izay karazan'olona zay. Ary raha ao ianao aza megnatra anao mitsangana fa tonga dia ivavaka ao anao za zao. Ianao isaky matory amin'ny alina misy zavatra manrangotra vatanao fa tsy fantanao inona mahatonga an'izy. Tsangana ianao fa aza megnatra. Andriamanitra antsika tsy Andriamanitra miteniteny foana fa manamarina ny teniny. Apetrao amin'ny lohanareo ny tananareo. Ho an'ilay olona misy diana rangotra zany fa tsy olo jiaby. Avereno hoe ray masonao, misotranao za ny amin'ny nanirahanao ny mpanomponao, zay ampiteneninao foana eto aminay eto. Mangataka fanamasinao, famindram-po, famelan-keloka. Ary na inona fifandraisan'ny fanaratsy eo amin'ny fiainako, tapako manomboka androany zany. Te hifandray amin'ny fanahy io intsony aho, amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ato anatiko ato ianao Satana. An Jesosy aho manomboka androany. Anompo an'Andriamanitra aho manomboka androany. Miantso ny herin'ny fanamasina androany. Anafaka. Jesosy eo, raisiko ianao androany. Ho tombo sy mpamonjy ny fiainako. Ary manomboka androany, mitsatra amin'izay ny fifandraisany fanahy io amiko. Tsy manana kisay ato anatiko tsony ianao Satana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka ho anareo za zao. Ray masina tsara indrindra. Ianao ilay Andriamanitra miteny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ahafahako manao délivrance amin'izao takariva izao. Na inona karazana fanahy zay connecté amin'ireo vatana ireo. Ireo fanahy mametraka marika amin'ny alina. Hoanako amin'ny anaran'i Jesosy ny fiasan'ny fanahy io. Zao dia zao za mandroaka anao Satana. Miala amin'ny lehilahy io ianao. Manomboka votsitra ny fiainan'ny vehivavy io. Zao dia zao mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ho za hoe mivoaka. Miala ny amin'ny conscience ny subconscient ihany. Ireo fanahy mamangy amin'ny alina. Zay mametraka trasy hafahafa amin'ny vatana io. Zao dia zao mivoaka. Ary asiko fefy ny fiainanao amin'ny hariva ity. Tsy anagnany devoly akse tsony ianao. Tsy afaka mifandray aminao tsony fanahy io. Manomboka androany mitsatra ny fiasan'ny fanahy io.
Ho iaho hoe mitsats. Tononoko ny herin'ny rano Jesosy mandrakotra anao. Tsy mahazo mifandray aminao tsony io fanahy io ary miantso ny herin'ny rano Jesosy anadio anao amity hariva ity. Ary manomboka mafy an'ireo marika napetraky devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toeranareo miangavy anareo fotsiny za rehefa mba hitanareo hoe afaka nareo mba sahy mijoro vavolombelo. Ny antony mahatonga an'iregny zavatra mitranga amin'ny fiainanareo regny ozy Jesosy dia asiny devoly marika nareo dia zay toerana andehananareo magnilikilika anareo fo. Ohatra nareo zany zao mitady vola dia ohatra raha vao misy olona manao ny tady vola ataonareo io dia nareo tsy mandeha fa nen'ilay olo mandeha. Fa efa nafahan'ny tompo ianao androany. Lasa misy fahitam-pity tsy hitanareo mihitsy. Na nareo ry mametraka question hoe magnino moa rehefa za magnano raha tsy mety fa rehefa olo hafa magnano azy mety. Karazana famosaviana izy io. Dia nataony devoly regny zavatra regny mba hanimbagna ny fiainanareo. Fa nareo tsy simba. Satria manana mpanompon'Andriamanitra zay manomboka mahita. Alleluia. Amen. Tainy tompo anenareo. Andriamanitra manankarepasoavana hitantsika rehetrarehetra. Alleluia. Asa digno amin'ny asabotsy mba magnentana antsika rehetrarehetra mba hanatanteraka an'ilay asa tagna maro ary amin'ny mega eglizy. Mba magnentana anao nizanizy anao tonga eto io mba anao mba hiasa ho an'Andriamanitra. Dia rapitso maraina misy instruction sain'ny tompo mba atao mba samy mba mitondra sira. Tanareo sira regny. Sira sel. Sira na sira vovony io na sira zegny sira nagnanao. Za mino fa tsy rano sira kosa no entinao. Tegna hoe vovo-tsira regny zany no entina. Hoento eto rapitso fa hivavaka ho an'izay zavatra zay tsika ho ataontsika fitaovana ho anao. Amen. Misy fampianarana fohy makasika an'izay ho zaraiko rapitso maraina dia sady hivavaka ho an'ny sambatan'olona dia mba samy mba mitondra an'izay atao amin'ity toerana ity anao rapitso. Amen. Ka amin'izao arivariva izao dia asain'ny tompo za hizara sekret anankiray reo fomba fiasan'ny fanahy fahamaizina. Misy karazana fomba fiasan'ny devoly io zany indraindray amin'ny fiainantsika fa tsy fantatsika. Tadio tsara fa matoa zany izy mitondra le agnarana hoe fanahy fahamaizina dia amin'ny andro aligny izy ny tegna miataky. Amin'ny andro aligny. Ny devoly dia amin'io izy ny tegna mahery amin'ny hariva. Ary dana remarkeo fa misy karazana aretigna tsy regninao mihitsy amin'ny andro atoandro. Rehefa manomboka harivariva ny andro, igny izy vao tena manentegna amin'ny vatagnanao, igny anao vao maheno marary. Rehefa mazava i andro ohatrany tsy hitanao hoe nagnano akory ianao. Ho an'izay teto tamin'ny alakamisy hariva, dia nizara sekret anankiray za reo antony vitsivitsy mahatonga olo araiky lasa adala. Dia nazavaiko tagnatin'ny tao fa izy io matetika mitranga amin'ny endrika aretin-doha. Mangana be lohanao. Ary tsy hainao hoe ino, nanana fagnafody fa tsy mety sitra. Raha vao anao zany tratrany regny karazana fambara hafahafa regny amin'ny fahasalamanao, mandinia fa misy ataka demoniaka zay tady azo anao ary tia hampalasa adala mihitsy le izy. Izy ty matetika ny fiandohany ny olona tratran'io dia ohatrany misy zavatra tafiditra agnaty lohako. Fa tsy hainao hoe aiza ary amin'ny partiny lohako le izy. Mody afempen'ny sasany mety tension zany. Zao zany nefa jerevana ny tensionnao normal. Naretigna andohanao magnadary be. Misy ataka demoniaka. Matetika verimberiko eto fa mety mbola tsy tadidinao foana fa atsika io za napetraka Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ty zay toerana misy devoly. So deverinao fa kristianina daholo ambony tany eto. Misy devoly eto. Misy le devoly eo amin'ny deuxième ciel. Misy le devoly mandeha eto ambony tany ty eto ireo le devoly mitady vatagna ipetrahana. Mitady vatagna ipetrahana. Ka raha tsy miambagna antsika kristianina dia lasa simbasimbain'ireo fanahy ratsy ireo foana indraindray. Fa anao anie tsy ho simba amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Dia matetika ihany koa za mahatonga anazy io matetika dia avy amin'ny zavatra jerevana amin'ny maso. Atsika tia mizahazaha raha. Vao mitsipika raha raiky dia efa tiatsika jerevana hoe ahoana ty. Misy ino maro agnatin'ny sakany ngiahy io. Ino ndraiky raha agnaty sakany madamo io amin'ny zavatra jerevana maso. Indraindray
misy zao karazana zaza tsy maty mijery film mba normal fa film horreur regny ny tiany jereva. Matetika amin'regny télé regny misy an'iregny ohatra hoe mpanao magie de manao l'incantation izy de eo anao mifantoka be mijery eo. Aza digny fa karaha ataonay zao mitory-teny ohatran'izao na mijery amin'ny Facebook na amin'ny télé anao miampitany aminao any le herin'Andriamanitra. Karaha sanatry ny vava mpanao magie no mampifantoka anao be eo, possible misy fanany le magicien tafapitany aminao koa. Avy amin'ny alalan'ny zavatra jereva. Maro zao ohatra anao zao mijery misy artista izy ambony scène igny mihinagna akoho manta. Anao nefa tia mijery be anazy ary tena hoe fanina mihitsy. Amin'ny fotoana igny tadio fa fanahy ratsy mampinagna akoho manta zany. Fa tsy hoe zavatra normal. De raha anao tia mijery an'iregny tegna hoe fanina an'iregny fanatisma an'iregny, possible ifindrany le fanahy tsy manjary aminazy ianao amin'ny alalan'ny zavatra jereva. Misy ravagna zavatra tsy tokony ho jereva. Teneniko tamin'izay fotoana zay hoe ianao raha mbola antragno na ray aman-dreny tsy de mahatsoa ny zanaka mahita ny fitanjahana ray aman-dreny. Ohatra anao zany zanaka tena eviteo mihitsy mba tsy ahitanao ny fitanjahan'ny papa sy mamanao. Raha mbola azonao atao. Eviteo. Mandondogna rehefa hiditra amin'ny chambre-na papa sy mama. Fa raha anao zanaka nahita ny fitanjahan'ny papa sy mamanao mila atao délivrance anao. Ya, lasa misy malédiction lasa tafapitany aminao. Tsy hainao no natao ahitany io. Hafa ndraiky hoe marary le olo de tsy maintsy nikarakara anazy ianao. Zany zavatra zany natonga ny ama le zanaky Noa lasa voaozo satria tia nijery ny fitanjahany ray aman-dreniny izy. Ny olona amizao génération misy antsika zao nefa presque curieux daholo, curieuse, tia fantatra. Hoe ino mo raha ataon'ny papa io? Ino mo raha ataon'ny mama io? Nagnino izy hitako? Misy ino mitendany io? Misy ino milohany io? Tiatsika ho fantara. Saroko tenin'izay mpampianatra anay zay ozy hoe le jeu ozy izy ne regarde que des mauvaises choses. I maso io zany tsy mba te hijery fa tsy raha hafahafa fo. Or nefa eo misy varavarana amin'ny masotsika io. Porte. Zay natonga ny Petera rehefa hivavaka ao an'le malemy to mivavadiny tsara endrika de ozy mantsy an'le malemy hoe mijere anay. Satria amin'ny alalan'ny fijerevanao, fibanjinanao de misy hery mivoaka. Zay mahatonga an'iregny olona mpanao resaka spiritisme regny jerevany ianao de tonga de misy zavatra azony komandina amin'ny alalan'ny fijerina maso. Satria ny maso de varavarana anankiray ahafahana hery ara-panahy miasa. Atsika nefa matetika tia mijerijery. Nafaparako tamin'ny alakamisy hoe raha vandeha mivoyage aza tia malaka objet tsy nenao. Rehefa tsy nenao le izy aza laigny. Tsy hainao raha agnatin'igny ao. Tsy hainao raha magnarakaraka an'igny. Ka raha anao zany curieux loatra tia malamalaka entan'olo de possible ahita fagnafodin'olo. Anao nefa tsy mpagnahody. Sy ny sisa sy ny sisa. De agnatin'io koa possible koa amin'ny alalana fitaovana. Fitaovana. Maro ny olona lasa adala amina fitaovana tsy fantatra. Ohatra hoe rasoir avy nampiasain'olo de indraiky nampiasainy. Tsy haino hoe na machine taizy rasoir igny. Tsy haino hoe nitokatokavagna taizy igny. Lambahoany avy nanaovan'olo de igny anao tonga de magnatao an'le izy. Akanjo avy nanaovan'olo de igny anao tonga de manao an'le izy. Iregny zavatra regny matetika problème mitondra olagna amina tokantragnon'olo maro. Tsy haiko raha teto anao tamin'ny herin'ny androany, izy témoignage zay nataoko nisy fianakaviana tonga mba nifamangy. Namangy an'le havan'le rangaha. Izy tonga tao tsisy zavatra nangatany afa-tsy sosety. Bankiraro. Mba miavoanao izy mantsy an'le tompotragno bankiraronao. De manteny le tompotragno arô, alonao vidianako vaovao. Izy fa le avy nataonao mihitsy no tiako. Nisy nafatosoragna be, havagna rô kale. Nalaigny bankiraro igny tonga de namegny. Tsy afaka herinandro après an'igny afakasa le tompon'le bankiraro. Tonga de rava fiainana. Ary zisk'izy maty fogna fa tsara mba nahita asa tsony. Mandray andro aron'iny izy niangavy olo mba miavana posina regny indesiky fa tsy namen'olo hatramin'ny posy. Azonao? Satria voamosavy.
io zavatra mahazo atsika amina fiainana io zany tsy tonga ho azy hoe aretigna zao hoe ino nisy zavatra tao. Ary possible amin'io tagnatina nofy ianao efa nahita an'le izy fa tsy ndrarahinao satria verinao fa nofy ririgny. Ao matetika no ahitana an'ireo karazana tranga ho avy amina fiainan'olo araiky agnatin'izy matory androaligny igny dia nagnonofy izy. Nagnonofy izy. Maro tratrana raha karan'izany. Dia maro amintsika koa nefa tsy miraharaha nofy. Magnonofy izy fa tsy ahoany, verindra hoe mandeha fotsiny comme ça. Raha anao za magnonofy an'iregny ohatra hoe nagnonofy tortue dia mieritreretanao anao fa tian'olo adoko fiainagnanao. Regny moa ka isan'ny biby botsa. Regny biby farany tsy mahavita miazakazaka, tortue. Nagnonofy tanalahy, tandrondro tsika. Regny dia famosaviana atonga fiainanao tsy androsotsony. Possible koa anao nagnonofy nihinagna agnatina zordira. Agny amina baka zordira reko anao nihina. Dia mieritreretanao fa misy olona tady amosavy anao dia tia hitanao ho lasa adala. Zay ny ambadika izy regny. Ary io revagna mialatsiny mety tsy dia maresy lahatry anao raha volaniko. Ny olo mamosavy tsy olo lavitra. Olo mariny anao fo. Olo akaiky anao fo. Olo mafantatra be anao. Igny le nagnafatra farako tamin'ny herin'ny androany. Manomboka zao za. Izy ka anao tsy manambola andefasagna ry zanaka anao magnano vakansy adoko an-dragnonao eo izy. Fa zalefalefa amin'olo agny. Fa tsy hainao raha mifinomin'olo anazy tonga. Tsy misy olo afaka mamosavy amin'ny alalana ranon'ampango. Izy nisotro rano igny dia herany teo nisy problème izy niherigna avy ta. Possible mety simba tanteraka ny zanakao satria nalefalefanao tagny amin'olo izy nipetraka. Aleo antegna raha mbola sahiragna, aleo fogna antegna mifasahiragnana antegna malo fa zanaka antegna zalefalefa an-tragnon'olo. Raha tsy miaraka aminao. Dia tabengy revagna zaza lasa ny tsy mbain'olo satria nilaosan'ny mamany namonjy baligny. Izy io namonjy boîte de nuit dia napetrany tan-tragnon'olona ny zanany vavy. Andeha hamonjy boîte de nuit dia najanony tan-tragnon'olona ny zanany lahy. Lasa na zavatra tsy manjary karan'izay le zaza. Dia le avenir an'le zaza lasa simba no nietraketraka anao ray aman-dreny. Tainy tompony ianao. Tainy Jesosy atsika rehetrarehetra. Dia niresako tamin'ny alakamisy koa regny le resaka hoe manque de licité regny. Ohatrany hoe tsy tompon'ny tegnanao ianao, miteniteny fogna, tsy matadidy raha. Ohatra zao izy asainao malaka briquet, poketra ndraiky ndesiny avaka. Dagnaka anao ino raha mahajoly ty. Ary agnatin'izy koa izy lasa be adigno. Telecommande agnaty posiny amangony vely zaza. Akajiny agnaty posy telecommande. Tsy telecommande. Efa raha io agnaty posinazy. Fagnadinoana. Tsy indray mandeha efa matetiky. Asaigna maka kopo zao izy, briquet ndesiny avaka. Mila mitandraka zany ianao ary mila délivrance. Matetiky baka ataontsika ambanin-javatra ny délivrance. Dia regny favoretragna regny. Izy io zany tsy raha mandehandeha ho azy ianao le voretra io. Tsy mandro misy firy andro. Andro mafana be ty. Iregny zany efa fanahy izy regny. Mialohan'olo lasa adala, voretra maloha. Tandremanao sao dia efa mifazy fahafiry ianao io. Tega marina volaniko zany. Raha jiaby boko samby amin'ny fazy misy ananjy. Tsy haiko fa fazy fahafiry. Sasany akanjo io, misy firy zoro tsy soloany. Anaovany ake fogna, tsy misolo. Tsy lavidavitra zanaka nabavany adalagna ivoretra. Tainy tompony ianao. Engany ianao mba ho afaka agnatin'izany. Dia misy koa zany signa mialohan'izy io regny le réaction épidermique regny. Eo fogna le olo tonga dia miafatrafatra ho azy hoe tsisy nagnino, tsisy nagnino. Ary ny olona tratran'le réaction épidermique miova ny fomba fijerevan'olo. Olo hitany zao tonga dia miova liona ndraiky fahitany anazy. Dia angalany kiso. Hoe liona andeha andramatra anazy zany dia angalany kiso. Zay mahatonga an'ireny olo lasa mahafaty olo. Hoe ny vonono ny reniny, vonono ny papany,
volonony ralany izy igny tsy de volonté-ny loatra efa vitan'le action zay izy vao tonga saina kahay moa avako le nivonoko teo fa tsy piso tratrana zavatra ohatran'izany de ny pensée négatif tafietetry raha ratsy foga anao amin'ny fiainana regny tompoko matetika mialohan'ny fahadalagna mahazo olo araiky négatif fô raha agnaty saigna za ty ndraiky tsy mba ho faty fô karaha hitany misy olo magnenjika zany fognany izy karaha misy olo andeha hamono ananjy zany fogna ony tsy lavidavitra koa ny fanahy ny adalàna fa androany hariva ho potehtsika amin'ny anaran'ny Jesosy zany rehetrarehetra zany ary miantso ny anjely lanitra am'izao fotoan'izao anampy atsika eto anao délivrance ka ny ninona fana ratsy miataky anao manomboka rava amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Alléluia. Amen. De misy koa le comportement inapproprié. Anao lasa tonga de manana comportement hafahafa. Tsy tombony tegna anao fitondran-tegna hafahafa izy lalabe tegna atao zipo ndraiky. De gaga anao. Mipendrandrana ndraiky izy de tsy efa mitety lalagna mipendrandrana. Efa marivorivo ake zay le raha de mila ndesy magnano délivrance malaky. Ele tia magnano raha tsy fataon'olo. Tia magnano raha tsy mahazatra. Hitanao matetiky mahatonga andregny ohatra antiday be izy fa mademoiselle hely karaha tiany zingy. Mbola zany reny zafiny. Imagine nga zany misy effet psychologique kely. Misy raha hely maradratra hely agnaty lohany. De ireny zavatra regny zany mila tandremana. De hita agnatin'izy koa ny resaka méchanceté. Na hoe manque de reconnaissance. Masiaka be izy. Tonga de masiaka fô. Ary rehefa masiaka izy tonga de mamango olo. Mandratra olo. Ireny tsy zavatra mandehandeha ho azy izy regny. De ny tegna loza nefa revagna mahatonga ny fanahy io lasa tafiditra ankoatran'ny olo mamosavy. De agny amin'ny resaka firaisana ranofo. Tsy olo jiaby hitanao mandeha amin'ny lalana io ka olo normal daholo. Fa misy am'ireo karazana olona revenant maty mitsangana. Azonao? Satria be da be ny tsara ty zavatra resako anao ty fa ilainao ny mahafantatra anazy. Be da be amin'olo maty tsy maty tamin'ny lerany fa maty namosavian'olo. De ireny karazan'olo regny fagnano regny olo regny tsy tafiditra agny amin'ny séjour de mort. Fa mienaena igny izy. De ampiasain'olo am'izay ndraiky izy regny ndesiny mandeha mienvoûté fiainan'olo, mamosavy olo. De raha vao misy olo tigna simbagna de alefa miaraka amin'olo ary, miaraka amin'olo aty. Entre parenthèse moa zay, fa hiditra lalindalina kokoa tsikany. Jauna toko fahasivy andininy faefatra. Jauna toko fahasivy de andininy faefatra. Mbola ao tsara ve olo akaikinao? So de tafandry ndraiky koa izy magnani be torimaso ay. Jauna toko fahasivy de andininy faefatra. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe isika tsy maintsy manao ny asany zay naniraka raha mbola antoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Avy ny alina ozy ka tsy mahazo miasa ny olona. Ny devoly revagna tsy tia miasa antoandro. Tsy tia miasa andro mazava. Fa tsy maintsy amin'ny andro alina satria zanaky ny maizina izy. Zanaky ny maizina. Ary mpanjaka ny fahamezinana. Ny zavatra atao andro mazava manko maro mahita. Tanao mpamosavy tsisy mpamosavy mandeha miboaka antoandro zany. Ndio bolagna antsika de hoe mpamosavy miboaka alina. Ozy tsika zay hoe na mpamosavy miboaka alina raha misy mahita. Donc zany amin'ny andro manakory fivoana mpamosavy amin'ny andro alina. Ary misy amitsika amin'ny ziona akato misy olo mandeha mivavaka akato mpamosavy. Misy. Zake mbola magnome délai ananjy fogna. Fampianaragna maro be takery mbola tsy regniny doko. Misy. Tompony amindra fo amin'regny olo regny. Tsy le olo nitongonoko takery zegny day, so de misy mandika vilany eny regny fahasoavagna izy ho azonjare regny. Ya. Fahasoavagna.
Tegna ahitanareo fa Iova be fiainan'ireo atsoatsy. Amen. Amen. Jesosy sao raha vakinao ny tantaran'i Jesosy dia tamin'ny andro alina izy nosamborin'olo. Satria ny andro alina io zany no ère de la puissance du ténèbre. Ny andro alina. Dia volaniko tamin'ny voalohany teo, dia rehefa fa misy karazana aretigna tsy mahazo anao mihitsy raha tsy amin'ny andro alina. Rehefa maizy manomboka maty masoandro manehoka egna ananjy. Misy karazan'olo rehefa maty masoandro mafana hoditra, marary sy ny sisa. Ireny zavatra regny mila atao délivrance anao rehefa tratrana kakaran'ireny. Asa mijanona fotsiny agny an-tragno fa magnatonga toerana zay fantanao fa manao délivrance. Ny fandroagna devoly tompoko tsy tokony fidiananao olo, tsy tokony fidianana fiangonana. Devoly zany tsy raha liksa be boribory-draha, tsy manjary. Ka tsy hoe fidianana ndraiky anay moka ary ihany mandroaka devoly ne tsara devoly avy tandafy edzika le. Devoly avy tagnafo be i. Maro nefa ny amintsika ohatran'izany, ifidianana karazana pasteur ndraiky mandroaka devoly, tsy mbo raha hoe alaka vola aby ifidiananao olo. Fa androaka devoly, anao volezanao mila miova tsika am'izay toetsaitsika zay. Devoly zany tsy tokony ifidiana olo mandroaka anazy, tsy tokony ifidianana fiangonana, fa rehefa olona mitondra ny herin'Andriamanitra dia efa afaka mandroaka devoly. Alleluia. Anao ke zao afaka mandroaka devoly. Zany zany tsy tokony raha izesizesy hoe devoly anao moka raha tsy mbo volanao devoly. Maheno ve tsika rehetrarehetra ary tadio zay fa ho avy ny fotoana no samy mbo tonga an-danitra agny antsika jiaby. Fa agny tsisy lanitra na fiangonana zany akagny. Fa ny lanitra dia lanitra natokana ho an'ny zanak'Andriamanitra zay nandray an'i Jesosy Kristy ho tombo sy mamonjy ny fiainana. Agny zany tsisy répartition nareo avy mazengabo tsisy ny arina, nareo avy miziona ary nareo tsisy anjany akagny. Oka mba halanao agnaty eritreritrinao regny zavatra regny. Misaoran'Andriamanitra anao fa maro ny fiangonana. Satria mba imagineo zany raha tsisy ziona dia manandeteza antsika jiaby. Ohatra. Adokontsika ke moa ny momba an'igny. Fa hotoizantsika ny lesona. Matetika rehefa agnadia amin'ny alina no fotoana fangalaran'ny devoly destinen'olo. Ho avin'olo, fiainan'olo amin'ny andro alina fangalarany anazy. Anao le matory amin'ny alina, satria amin'igny anao matory fa raha ataonao taba. Eo izy mangalatra. Eo koa izy no mamafy arety. Zay mivolaniko takeo hoe mialohan'olo anankiray mararo tsy maintsy nisy nofy hafahafa tamin'ny alina. Tsy maintsy misy fatsapana hafahafa reny tamin'ny alina. Ary matetika agnatin'ny alina io no fanaovan'ny devoly anazy. Mivavaha zany manomboka zao mba tsy olona malemy amin'ny andro alina anao. Alohan'ny atory mihitsy tegna ametrahanao tagnana alohanao hoe Jesosy ny vatako ny matory fa ny fanahiko matanjaka. Hitanao fa atanjaka ianao. Ndeso ambavaka sahala am'izay le izy. Amen. Eo matetika no mietsika ny fanaintaina rehefa andro alina. Ary Jesosy Kristy dia tia mivavaka mandritry ny alina. Io ny fotoagna fivavahan'i Jesosy io. Ary Jesosy dia nifoa marain'alina. Marain'alina. Ny marain'alina dia manomboka amin'ny 12 alina jusqu'à amin'ny 3 ora maraina. Ary ndana remarqué fa reo koa ny fotoagna fivoahana mpamosavy. Manomboka amin'ny 12 alina jusqu'à amin'ny 3 mandray. Ireo ny fotoagna fagnadarenjare reo. Enganenao tsy horingana satria nahazo fahalalana. Amen. Mila miova zany ianao manomboka zao mba hivavaka amin'ny alina fa tsy matory fotsiny. Mila miova. Satria atsika ho za napetraka eto amin'ity monde misy devoly ty. Misy devoly amin'ny quartier misy anao io misy devoly io. Ary ny olo raha vao manomboka miovaova kely fotsiny fiainanao dia fa romotra aminao zany. Ohatra anao mahitany hoanina foana tsy haindy rebo hoe dingolo foana izy nindasinao iny. Akao izy romady fo. Efa mialogna anao izy. Raha tsisy dikany karanjany mahasorena olo amintsika. Dia eo anao mila miampiny satria zareo miaraka amina fitaovana isan-karazany andeha andravagna anao. Ny fitaovanao nefa ny vavaka. Alleluia. Amen. Vakio ny Efesianina 6:12 fa ao izy magnatoro antsika andreo karazana fitaovana.
tafio avokoa izy ny fitaovany. Asogna mba hovakintsika vetivety, reto ny fitaovantsika kristianina. Efesiana 4:9, dia 2:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, Efesiens 6:12. Ozy eto hoe, fa isika ho tsy mitolona amin'ny nofamandra fa mifanapahana amin'ny fanjakana sy ny mpanjakany famezinina amin'izao fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra. Inona hony? Fiadina. Asaigny raisitsika le izy. Mba azahoanareo hanotra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia afahatra ianareo. Mifahara rosy. Mifahara ary. Kasikino fahamarinana ny valahanareo. Io zany raha mila hita aminao, mila marina. Ny olo mijoro amin'ny fahamarinana dia misy fitaovam-piadina. Amen. Mitafiny rariny ozy fiarovan-tato. Rariny. Mila miaigna amina rariny ianao. Ary kiraroy favongonam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Anao zany olo tokony ho tia fihavanana. Raha vao anao zany tia fihavanana dia misy kiraro amin'ny tongotranao, kiraro ara-panahy. Avy regny vakina rehefa tonga any an-tragno anao. Ary ho fanampony zany dia 9:40. Dia tany ny finoana ho ampinga. Dia atao hoe ampinga dia bouclier. Mila manam-pinoana. Tamin'ny 3e culte nandraigny tsika nampianariko andreo secret na finoana. Hoe tsy mandeha amin'ny fahitana tsika fa amin'ny finoana. Amen. Raiso sy ny famonjena ho fiarovan-doha. Zany hoe mila voavonjy ny fananao, mila azo antoka fanandray an'i Jesosy Kristy ho tombo mpamonjenao ianao. Igny zany no fiarovan-doha. Dia avy eo ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Raha anao zany manana tenin'Andriamanitra, atao hoe manana tenin'Andriamanitra dia miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay raha jiaby ataonao mifagnaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia lasa manana sabatra ara-panahinao. Dia vao mandeha amin'izay anao tsisy devoly masamy magnatognatonga anao zany. Tsy fantany fa avec arme ianao. Tsara nisy olo andeha angaro posina polisy fantany fa misy basy. Fa tsy raha olo fa nitotombinta. Tondrokandro. Hita ndraiky hoe polisy misy basy dia mbola andeha nikaroa ny posinazy. Dia ohatran'izany tsika amin'ny tontolo ara-panahy, rehefa mijery anao Satana, mila mahita an'ireo fitaovam-piadina reo izy aminao. Amen. 2:20. Ary mivavaha mandrakariva zao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany. Tanao zany mivavaka dia fiambenana. Fiambenana. Ny olo tsy ampivavaka zany dia tsisy fiambenana. Mahatonga ny olo vitan'olo namaky tragnony tsy regny ny diran'olo tao. Tsy niambina izy zany. Donc zany ny fomba fiambenantsika amin'ny tontolo ara-panahy dia ny vavaka. Anao sa magnano sangisangy amina vavaka. Na mba mbola tsy mahay loatra anao raha fa riato akagny fô miboedibedika keno afarany hainao fô. Vavaka zany koa ny mivolagna, mikoragna, miresaka. Amen. Zay le izy ravagna. Mila miovy ianao manomboka zao mba hivavaka amin'ny alina fa tsy matory fô. Hitanao ny vorondolo dia tiany devoly ampiasaigna amin'ny alina. Io koa zany mila mitandrina ianao raha mahita ny foagna amin'ny zoro-tragnonao na agnaty nofy ianao magnofo vorondolo foagna nandefasan'olo fagnano fahafatesana anao zay. Dio raha volagniko zany. Masoraty boka raha magnano zay ndraiky zany tsy azona onogna. Raha vao anao zany ohatra matory amin'ny alina dia nagnofo vorondolo. Na hoe tegna hitanao mihitsy hoe io misy vorondolo tsy miala mariny anareo dia misy mpanano fahafatesana alefan'olo ao zay. Tompony hanafaka antsika rehetrarehetra. Fanano fahafatesana. Mety piso koa io, piso, saka otsika. Ka io matetika zany misy piso mandalo an-dakoronao mangery amin'ny pipi. Zareo izy. Dia anao avake vao mandalo mariny an'igny ka nakasika an'igny ka tsisy fiarovana. Tratran'le izy ianao zay. Misy piso any an-dakoronao andeha angery fô. Ya, piso tsy nanjary raha. Dia avy eo lasa misy zavatra hafahafa amin'izay an-tragno ako. Satria nangeriana pison'olo. Dia raha vao mahita an'iregny zavatra regny asa tonga dia variana fotsiny fa angalao diloilo mihitsy. Angalao rano voasy amin'ny anaran'i Jesosy
tsy mandaitsaka eto reto fagnaratsy reto. Zay izy vao fafana. Fa tsy tonga dia fafanao fotsiny amizao. Mila manana fiambenana. Misy raha tsisy dikany, heverinao tsisy dikany, nefa misy pouvoir spirituel afaka manimba fiainana. Ka tsy azo atao kilalao ny fiainam-panahy. Zao andro farany zao mety romotra devoly, romotra. Indro izy Satana nidina aminareo manana fahatezerana lehibe satria fantany fa efa kely sisa ny androny. Mandrovotra tsy zany devoly amizao andro farany zao. Mampiasa an'le tegna dernière balle izy hoentina animbagna fiainan'olo. Atsika kristiana nefa variagna mijery novela azy. Tsisy mba manana fiainam-bavaka. Au lieu de amin'ny andro farany zao tokony atanjaka ra-panahy, lasa mety tsy ampivavaka ndraiky ny kristianina amizao. Anangiagno tanifa ny ankamoron'ny kristianina amizao andro farany zao tsy ampivavaka. Satria tsy mbainy devoly agny amin'ny zavatra tsisy dikany. Fitany devoly ianao. Inany amin'ny tany ianao fahotana. Ny olo raha vao tafajabaka amina fahotana, lasa tsy ampivavaka. Tsy ampivavaka. Nambagnanakory, nambagnanakory. Tsy ampivavaka. Agnatso Jesosy sany izy lera raiky izy vao mavita Jusqu'à me sivy izy mbola le sifo. Amin'ny folo aly izy vao so. C'est comme firy izy vao si. Azarona izy. Io zany zavatra ataony devoly io. Ary tegna enjagna be izy fitany ianao amile raha tianao. Fitahany. Za de miteny amitsika. Fa devoly io de miafigna ambadiky raha tsara. Raha karavanta. Ohatrany tonga de fantany mihitsy ianao tia mety isy karana, de anjany izy mandigny anao. Ailany zay anao tsara zingina karana. Tatato anao raha ranjary afara fa osinao hoe nakatra sansy anah io. Tsy nakatra sansinao. Misy fagnaratsy andeha hiataky anao io. Misy ane rehefa karazana tovolahy tsara manikoty anao mihitsy tagny am-pianarany. Anao efa niteraka 10 ndraiky vao kotiny. De mody ataony le hoe mbola amin'ny forma. Amin'ny forma nino? De tsy mba mandinika anao hoe amin'ny forma nino ny ty babibe karanao e. E variagna anao. De ndana remarqué ny devoly mpanimba tsy mandeha mitady le mbola tsy manambady izy fagny am'le fa manambady izy no mandeha. Satria andeha animba. Andeha andrava. Tandegny tsara be ve le ambadimbadiky poto reo? Tompony anafaka anao agnatin'ny ty fampianarany ty. Ary za tegna mba miangavy anao mba midira lalina anao amin'ny tontolona vavaka. Ambadiky zao fiainana misy atsika zao tompoko de misy ny antsoina hoe mandrakizay. Mandrakizay. Agny zany tsisy hoe après 2 mois na après 3 mois fa mandrakizay. Éternité. Raha sanatria nefa anao zany tsy en règle tsara anao niaraka tamin'Andriamanitra amizao fahavelonao zao de hijaly mandrakizay. Raha tegna nitandrina tsara ianao ka nanompo an'Andriamanitra de hiadana mandrakizay. Samy mandrakizay le izy fa araiky ratsy, araiky tsara. De io amizay zany izy mahatonga ny devoly mikotrola io. Satria izy fa fantany fa efa kely ny androny. Zany hoe zao vanim-potoana iaignatsika zao zany vanim-potoana prolongation. Izy koa raha matsy zany efa prolongation atsika ke. Fa raha ny faminanina jiaby agnaty baiboly ny mahandro farany, ny andro farany de fa tapitra. Fa prolongation. Zay mahatonga atsika amizao miaigna amina vanim-potoana fahasoavana. Soavana sisa. Kanefa tokony hitsoka sifle zany le arbitre. Fa Andriamanitra mandeha aza mbola tsofony sifle fa raiky roa mbola nisengy lahaly. Tsy raha hoe mandeha agny ndraiky tagnana ka le verinao fa anao ndraiky te. Tokony manahiry koa mitoroteny toy. Raha nitovy tsy ampiasa tagnana fa ataova farany fô tagnana. Tonga de tafiteny Andriamanitra mbola tsofony sifle ozy fa raiky lahary ozy mbola telefone izy keo sara vetabeta. Aza mbola itsofony sifle ozy very mbola telefone ozy. Aza mbola itsofony sifle ozy fizike ozy mbola famindrampo. Ka sa mba miangavy anao so de fitsofony Jesosy arivo sifle io. Fa fadeny zao raha jiaby agnaty telefoninao re. Fa fao azaho. Marina koa zegny.
Tanao, matonga na mivolagna isika zany io, misy raha hitako. Ako, raha toroko aketo le misy zany. Mbo fantarinareo hoe profety marigny za izy tsy pro. Ao. Ao. Tainy tompo alena. Fa za tsy profety magnala baraka. Babanare za. Tainy Jesosy anenao e. Ya, tegna marigny raha volaniko anao zany. Mba mafantara miova. Matoa zany anao maheno toroteny karan'izany tian'Andriamanitra loatra anao. Tiano vonjena fagnahinao. Asa magneky andinindinganao le iny ana mba manotana mahazo famindrampo amin'ny andro farany. Andro farany oviagna koa andrasinao famindrampo. Raha firegniny la vitadinginao za. Koa nandingna andro farany akaiza koa. Izy ka fa maty sady ampidirigna l'eglizy fa anao tsisy razonao ono ka ampidirigna ambao ampidirigna akaiza anao. Fa tsisy fikatsony am'izao andro favelomanao zao ihany anao mahazo mibebaka. Anao maregny toroteny ty mibeba. Azo mandingna fa agnaty serike agny mibebaka nino koa anao ko tonga ka. Maheno na venareo jiaby. Tainy tompo arenao hoe. Matetiky koa izy regny misy eo amin'ny endrika piso mandeha an-dakoro. Anao tampoka anao mahita piso mainty be mandalo an-dakoro nare. Raha vao mahita an'iregny aza varigna fotsiny fa mivavaha. Manaova délivrance. Io namba anao zo raiky mavita an'io. Satria lehibe ny ao anatinao. Alléluia. Matetika reo tsy biby fa fagnahy ratsy. Tsy biby io. Possible koa zany misy piso mitomagny fogna andao ampandregnanao koa. Vao hoandry anao androaly. Ozy piso. Anareo tsara naregny andregny piso mitomagny regny. Iregny tsy zavatra phénomène mandehandeha ho azy. Ya. Izay le mba ilanao zany anao rehefa vao alohan'ny atory anao reso legny rano voasina regny. Zay moa gnatsako rapitso mitondrasa sira rapitso maraina. Mampiasainao izy regny. De afafazo magnodidignanao ko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy ny fahafatesany, fanahy ny tsy fahavanognan'anaka, fanahy manimba, fanahy mpangala, mpandroba, tsy mahazo manjaka amin'ny territoire misy anaty. Hitanao fa tsisy zavatra magnarindriny anao tsony. Misy olo ny afaka matory milamigna androaligny. Tsisy amboa mitomagny, tsisy piso mitomagny. Fa misy karazana quartier isaka hariva tsy miraty. Isaka hariva. Maro koa volako zay. Izy rehefa magnodidina an'iny ke tsy alana zaza marary, olo maty, olo nagnino hoe misy lozany raha fogna satria manjaka eo le fanany famezina. Anao zay mandreny ty afatra ty, mitondra hery mahery vaika anao mialeto, tsy ajoro manoloananao satana. Alléluia. Amen. Ao ndray sasany goeka mainty. Goaka zay moa matetika mba misy couleur fotsy. Raha vao goeka zay maintigny dolo vatany jiaby, mila mandinika anao. Tsy zavatra normal izy regny. Tsy normal. Goeka zany noir et blanc. Misy goeka tonga de maintigna be de mijandrona ambony tragno magnano. Io tsy tany jiaby fa zay olo nandefasan'olo le fagnahy ratsy matetika no ahitagna azy. Enganenao mba tsy ahitany regny amin'ny anaran'i Jesosy. Ndotsika jery Salamo 91. Salamo faraika amby 70. Andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Mbola afaka menao na agnaty minitra vitsy venao. Salamo faraika amby 70. Andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Io zany rehefa mila zavatra mila voizina amizao vanim-potoana ny andro farany zao ny resaka combat spirituel. Satria amizao ny tegna misy le tsiny hoe ady ara-panahy. Maro nefa ny kristianina tsy mahay miady ara-panahy. Baiboly nefa milaza fa tsy mitologna amin'ny famandrahony tsika fa amin'ny fanahy. Ka anao atoroko anao manomboka androany fomba fiady ara-panahy. Salamo 91, 5 à 6. Ozy eto, ny anaran'i Jesosy. Tsy atahotra ny orooro no ny alina ianao. Laza hoe amen. Na ny zana-tsipika manidina no ny andro. Na ny arety mandringana amin'ny maizina. Zany ireo zany amin'ny alina ny devoly mampiditra orooro. De ny arety mandringana lefany amin'ny andro maizina. Na ny fandringanana mandribaka amin'ny totovonana. Andininy fahafito. Na de itsy arivo aza lavo an'ilanao. Sy ray alina eo ankavananao.
dia tsy hiatra aminao zany. Raha anao zany miambiny tsara ka mandray décision tsy handeha hagnano raha tsy manjarinjary eky fa tegna andeha mahitsy miaraka amin'Andriamanitra, hoisy arivo lavo ny anilanao fa tsy hampagnino anao zany. Alleluia. Anao inge fa ela nitady asiny devoly fa noho ny fiarovan'Andriamanitra tsy nakitika anao le izy. Ka rehefa mba mahazo fahalalana karantiny mitandrema amizay. Ny sasany avy maregny toroteny karan'izany mbola mirehatra fogna vaky. Hafa moka raha tsy regny na tsy fantatry. Ya, lalabe nandrogna avantsirangana zany. Zany mba nivola ngoabolan'olo aka. Ang avantsirangana zany moka fa maloto le rano. Misy olo avy nanasa lasety. Ka raha agnava zany ianao nisafo. Voalohany raha tsy fantatry. Faharoa ny raha adigno. Izy ka fahatelo, aloha maloha alatsy. Karan'izany. Ka atsika matetika efa mahazo fampianarana eto ziona eto. Atoroko anao reto aby raha mampahatonga devoly mikotrôla. Sasany mbola magnano sangisangiana zay devoly. Raha fahita fa tsy manjary ke mbola devoly eky koa. In Jesosy ane isika rehetra. Ka ny fitaovagna ampiasain'ny devoly zany dia nitahotra sy orooro. Izy io zany tsy raha mandehandeha ho azy itsika le andro alina ohatra hoe matahotra tampoka. Mangorohoro tampoka io, attaque démoniaque izy regny. Misy karazana information tonga dia mampanika olo. Ahoana indray zany? Tahotra. Regny zavatra regny dia fitaovagna tsy manjara alefa ny devoly. Jerevy tsara remarque eo ny mpivarotegna, ny makorely. Reo matetika dia amin'ny alina reo no hita. Ny ankamaroany regny makorely mijorojoro amin'ny lalagna regny nefa revagna tsy vatagna normal izy regny. Fa porteur mitondra na mauvais esprit. Anao tsy mamandinika fa raha misy olo farany bitao-dra dia viavy. Sa tsy marina zany? Re mo wara tsy pazokalalao fogna mo. Tsy diriny tragno misy demi-heure, 2 heures de temps tsy miditra ke izy nahita kalalao take. Dia mba petrao question, misy vehivavy mavita mitsangana mody pont. Jusqu'à 3 heures du matin. Dia nefa anao mbola tonga akagny koa magnontany prix. Mbola evony mo raha volagniko mo. Ivirinao fa normal da. Viavy matatro kalalao tsy matatro mpangendika amin'ny telo mandray. Fa aminao dia belle fille, viavin'le fille d'Ankiriri. Les filles de Sansawara. Mba levolevolo mo. Akory mo zala viavy matatro antsasatra revany. Mitsangana mijaridiny be moron-dalana dia miova hely mo. Miova hely. Ia. Tsy mba lelainao honogna hely, ino mo raha mamstyle be nanjy akeo manomboka miromby folo aligny jusqu'à amin'ny 3 mandraindraigny. Nefa kalalao ara-tahorany. Révélé ou dérévélé. Mon frère, j'ai pas idée. Tantôt la rive là. Mavita mijanona amin'ny toerana mesika ny makorely. Maizy, areny tsy mandeha amin'ny tany mazava. Virinao ka lende misikoro ka izy. Agny amin'ny tany maizy agny izy. À 2 heures du matin. Nefa ny olona saritatra indrindra dia ny vehivavy. Dia jereveny koa fa ny devoly manko rehefa eto ambony tany dia mitady olo ipetrahana. Ary reo rehefa tafaray amin'olo dia mahazo vahana. No? Sarotra atao délivrance be ny olo araiky nahazo devoly tamin'ny alalan'ny firaisana ranofo. Sarotra. Tagnaty Baiboly to misy an'izany. Misy taranaka ny Filima. Olo ambo be. Ireo nefa tsy olo normal fa devoly velogna nanety ambony tany deto. Ireo nefa farany tsara tare. Ozy ny bokin'ny Genesis hoe rehefa hitany zanak'Andriamanitra ozy fa tsara tare ny zanaka vavin'ny olona. Ça s'écrit dans la Bible. Tafiaraka tamina devoly vatagna zany ny olombelo. Nanomboky teo na tonga andregna gidra be ty Sodoma sy Gomora.
Raha tsara faseho masoandro niseho. Lalahibe samy lalahibe ndraiky mifanjingy beky. Azonao? Satria fa lasa nisy raha tsy nanjary. Tafiaraka tamina devoly zanak'olombelo. Ary zany mampatonga an'iregny phénomène tsy manjary be hitatsika amin'izao regny. Efa mifangaro daholo ny rano sy ny menaka mitapy ny motera. Ya. Fa tsy haintsony hoe ino ary satria zay zavatra rehetra tsy manjary hitanao amin'izao satria le devoly lasa tafaray amin'olombelo. Lasa mavita raha tsy tokony ataony ny olombelo. Androany tsika nafaka amin'ny anaran'i Jesosy ary ho afaka tokoa ianao. Halleluja. Dia misy kosa ireo olona efa maty nefa miverina hitanao ndraiky. Tandremo zany regny amin'ny andro alina. Misy atsika ireo agnatina nofy, igny ndraiky koa ny bebetsika niverina nandondomo. Tok. Isokafona resa la zaho. Seho minendrika mampalahelo tongany za atao e. Fanany fahafatesana. Fanany fahafatesana. Dia raha anao mahitahita regny fambara hafahafa regny, aza miandry ela fa manaova délivrance. Manaova délivrance. Regny le tsona hoe revenant. Ndanao ary markeo anao raha mampamonjy baly. Nampandeha boaty regny fa manomboka amin'ny 12 alina feno tampoka boaty. To dia mahizy ketroka mihitsy feno olona io. Fa mivalo amin'ny 7 ka raha tsisy olo mandeha eo. Vao mino iny, tonga dia feno, tonga dia saturé zany. Hitanao ke daholo karazana vaiavy farany tsara tare Madagasikara io. Izy hoe aveza aby reto, ary tsy miavo. Tonga dia tsy miavo. Ary agnatin'izy koa misy le dia fahafa regny dia fa akea daholo jiaby magnano dia fahafa. Tonga dia eo fotsiny dia miparitaka amin'izay le fanahy. Ka be da be ny olo sady mbola mivavaka mbola mandeha amin'iregny, manala azy zany olo. Nefa manosiko devoly. Nefa mpivavaka mbola mpandeha boaty. Ary dana jereo fa ny fiafarana boaty tsy maintsy relation sexuelle. Tsara nisy olo nandeha boaty dia ny jorojoro be tamorona ny maso teo dia teo izy nandry te. Fa ny afarana baligny boaty tsy maintsy zany. Viavy mpandeha boaty zany tsy sarotra zingy. Ny olo mpandeha boaty koa tsy mifanjingy. Dia reny nagnano silo iny be fa izy. Na mariko ziny. Tsisy fanjengy zany amin'iko. Dia atao taloha mbo taka. Ia. Tsara nisy olo nandeha boaty ka mbola nanjingy le jour sans date. Quel jour tel annuel. Tsara aminao sary. Tsisy zany ako. Ou dia, tu veux boire quelque chose? Tu peux danser avec moi? C'est ça, de vita. On doit rentrer. C'est visé. C'est cette technique à dire ton nom c'est Blandine, comme un cantine, sirène Blandine, correctine. Si c'est ça, né? Yeah. Ayin tumpani. Ito kung talobol kutrole. Ay raza ka arlal kalirit. Si tama. Zane jay kurat jabri. Tewan nyal. Jay sa zombi tumoram nifton de fantani. Tayin Jesus eneno. Uzawe tayinan de mancheno. Kaminsan nula fa mat ne fa viringitano. Maro lantso n'olo maty amin'ny aligny matetiky maregny feo. Tonga misy miantso anao ndraika tany. Correction o, alo toko zegny ndre mbo tsy agnaranao. Correction. Tsy ndray mandeha tsindrony anao maregny agnaranao tsovan'olo. Dia mandini anao zay mila délivrance anao zay. Fa magnino ndraiky agnaranao vao tsovan'olo tany. Agnatonga mpanompon'Andriamanitra dia mangatady délivrance mivavah amin'igny alina igny. Dia misy koa ireo karazana devoly avy ny roahy tagnaty vatana, dia regny avy eo mitady toerana hipetrahana. Regny devoly avy ny roahana regny. Asadino ravagna ny mivavaka rehefa alina ny andro. Asadino. Na mba te atory be karakory anao mba manaova sacrifice kely
mivava. Rehefa alina ny andro. Fa amin'igny ny tegna agnadarian'ny devoly igny. Misy ndraiky karazan'olona tia magnano relation sexuelle amin'olo mahola. Efa zany fô ndraiky ninjareo. Mandeha mihigny izy miaraka amin'ny voiture nanjy luxe be mandeha mitady olo lefaka eriky tanàna. Efa zany fô ndraiky magnamasiny raha agnatiny akao, olo lefaka. Ry sombo lefaka tafatrotro. Ny anton'io le fagnahy amin'ny olo lefaka io ilainy. Isinao, tsy olo lefaka io loatra le tadiaviny fa ifagnahy. Satria zay miray amin'ny vehivavy janga ozy Baiboly dia iray fanahy aminy. Donc zany miray amin'ny olo lefaka magnino. Ary fanaratsy tsy tonga dia magnalefaka olo zany. Fa komandin'olo zay mahatonga olo lasa adala. Misy mikomandy. Fa tsy voatery lefaka olo misy devoly. Isinareo izy. Fa komandiny karazana fa komande manokana loko hoe grillé sa ino. Kora hany. Misy poulet sauce, misy poulet grillé. E misy zany devoly izy tafiditra andragno agnatin'olo igny, devoly mampahola. Misy amizay ndraiky devoly tsaiko mpamon'olo, devoly mpangalatry, devoly na maso be tsy mahita magnano zegny. Misy zany lefa nikomandiny mampahola ndraiky. De misy ndraiky zegny olo mandeha mitady olo mahola fa ndraiky iarahana. De misy ndraiky agnatin'io satria mahatonga ny olo jiaby maty zao tsy voatery tonga de maty na nitsovon-Jagnahary. Fa misy amizay famosaviana. De misy olo manambola be regny mandeha morgue. Mandeha mijery olo maty. Magnakarama olo lafo be miaraka amin'olo maty. Efa zany fô ndraiky fafinaretany. Olo maty. Ny sasany mihinagna sy misotro maloto mihitsy ndraiky. Raha maloto io. Hoanina. Mandeha mitady raha maloto. De zany fô ndraiky tadiavin'le fagnahiny agnatiny akao. Raha maloto. Tsy mihinagna raha normal karaha olo jiaby mihinam-bary na mihinagna laoka io fa raha maloto. Efa hainao donc hoe karakory raha maloto fa azo magnontany ndraiky maloto karakory. Raha maloto zany ke mbola karakory koa. Ary zany zavatra teneniko anao zany zavatra mi-existe zany. Ka ny olona misy fagnahy manambady matetika ny tegna victime amin'ny pouvoir de la nuit. Regny anao le magnofo magnano fraisina raha nofo. Matetika boka ny olona raha vao igny resaka igny no azo nofy de tiany. De tamagna izy. De janao ka raha misy lera mihitsy misivy sasany. Efa izy zany. Amin'ny folo fagnahy manambady. De tegna manaova délivrance anao raha misy an'iregny. Fa matetika ny olo raha vao tratran'iregny fagnahy manambady regny lasa misy problème ny zanany. Lasa misy problème ny volany. Lasa misy problème ny fanagnany. Nendray hatramin'ny fahasalamanao raha misy problème. Ny olo manana an'iregny fanahy manambady regny tsy mety mahita vady. Na ataoko hoe manambady izy fa miady amin'ny vadiny fô. Satria possible izy matory amin'ny alina magnonofo magnano fraisina ranofo amin'le vadiny. Vadiny rehefa andrigny aminazy io. Le fanahy ratsy igny zay. Ary ny akamaroan'ny olona manana an'le fanahy manambady, le agnaty nofo ny tegna tiany, toy zay le tegna réel. Sarotiny izy amin'le réel. Fa le agnaty nofo igny izy tegna awira mihitsy. Ka misy karazan'olona zany izy matory amin'ny alina igny, misy magnalakanjo ndraiky. Misy karazan'olona ohatran'izany. Igny moa tsy manjary atsanga ndraiky le karany. Anao raha tafiditra agnatin'reto ve magnatogna na anao dia hivavaka ho anao zany. Misy olo izy matory io, matory izy miaraka amin'akanjo. Fa mifo mandraigna izy gaga izy fa niala dolo akanjony jiaby. Ary tsy indray mandeha, tsy indroa fa matetika. Misy fanahy tsy manjary zay miataky anao. Misy fanahy tsy manjary. Ny sasany moa misy mibata mihitsy izy ambony fandriagna ke dia agny amin'ny canapé agny ndraiky. Na izy karaha ambony fandriagna zany andro. Ino ndraiky anoka amin'ny canapé aty. Na izy ary ny tegna mba mametraka question e. Hoe na avoigny ny raha avy darozy io. Lasa agnatany. Misy zany zavatra teneniko anao zany. De ireto karazana fagnahy ratsy reto de à partir ny minuit ny fotoana fagnanovany anazy. Minuit à 3 heures du matin. De eo zany atsika tokony mba magnano réveil. Magnanova réveil entre an'ireo lera reo. Minuit à 3 heures du matin. Regninao zay ke zany e.
Nen sasany agnano maraina izy amin'ny fito mandregna hono izy agnano maraina. Tain'i Jesosy ianao. Ao agnatin'ireo fotoagna reo zany fotoagna fiasan'ny mpamosavy. Amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 3 ora maraina. Ka ny olona mavita mivavaka marainalina tsy azon'ny satana kitiny. Na tonga an Jesosy sany teny hoe na ho avy ara ozy ny andriany zao tontolo zao tsy manana na inona atao amiko izy. Satria Jesosy mpanao marainalina, mpivavaka marainalina. Mifoaza magnanova réveil mihitsy amin'ny telefoninao, amin'ny montranao rehefa tonga ny minuit, tonga ny amin'ny ray, tonga ny amin'ny roa, akirigno regny dia mba manetra anao, mivavaka anao, angatao ny ranon Jesosy andrakotra ny journée-nao. Didy mihitsy aoka tsy hisy aretigna amin'ny zanako. Ny fanaratsy miataky ny arabolako, ravako, piteko, agnatin'igny anao mandrava anazy. Fa ho hitanao fa matanjaka be anao toute la journée ary mandeha tsara fiainana anao. Alléluia. Misy olona rehefa milalao fagnafody, mavita mijanona agnatina salle de bain amin'ny 12 alina jusqu'à amin'ny 3. Misy olona anankiray zay nanao témoignage. Tamin'izaho mbola nanompo sampo izy. Manomboka amin'ny 12 alina mijano agnaty salle de bain. Non, akao izy mijanona akao. Jusqu'à amin'ny 3 mandregny tsy metsiketsika eky. Sady mamerigny vavaka ataony amin'ny devolinazy. Fa atsika kristianina dorororo be torimaso be ranom-bavaka. Ondagna zany moka raha mahimbo foana amin'ny ranom-vavany. Satria izy spécialiste en torimaso. Ary fanaovana anazy dia mandregna mihitsy. Misy olo mavita an'iregny. Dia mbola veriko eo tiana nefa fa ny olona mavita magnisy ratsy anao dia ny olona akaiky anao. Ty devoly fetsy. Ohatra zany misy agnatina fianakaviana mandeha magnaody. Dia raha volagniny aody kany, mila magnanjaina hoany amin'ny ragnotrinao anao. Mila magnanjaina hoany amin'ny rahalanao anao. Mila magnanjaina hoany amin'ny anabavinao anao. Zao raha mila ilaigna. Aleva randry ny ranabavinao. Dia so ty fa mahazo graty anao. Analeva zay anao. Dia nareo menakavy zany tiany fagnatsy manjary io potehina daholo. Izy le nandeha tagny malao voanalohany, zegny fianakaviana magnodidigna faharoy, zegny olo magnodidigna anazy io fahatelo, dia lasa tratrina raha tsy manjary daholo agnatin'ny famille. Raha vao olo mandeha amina pomasy, tsy angatany pomasy hoe anao mila mandeha andafy. Ino tonga vanao andafy? Mila zegny honina vazaha? Non. Fa riavanao foana, misy akanjony rahalanao kamo dia soty. Ary ampiadiviny nareo menakavy. Nao ty ozy tady mosaviny zandrinao. Ozy anao ozy magnanjy, aleva ozy raha ananjy io dia soty, dia tsy mahery edy ozy ody ananjy. Nefa tsisy idirany zany le resaky, fa zareo te andrava nareo menakavy. Maheno ve anao? Tain'i Jesosy ary anao e. Ozy le mpampianatra anay zay ny teny izy indray andro hoe toutes les amis ozy izy peut être potentiel futur ennemi. Ny namagna rehetrarehetra dia mety ho lasa tegna fahavalo ndray andro. Ny namagna ihany no possible ho lasa tegna fahavalo ndray andro. So dia anao variana. Ba mangalao ny raha sendra misy olo ohatra ny automatique tia hagnakaikiky anao. Misy mokolo tonga dia tangatiky be zay. Afaka mba mikoragna aminao zaho. Afaka mba minamagna aminao zaho. Nagnino araka izy hatramin'izay tsy ninamagna taminao. Na ny raisonnement te hinamaniny aminao bara tsy fantanao. Zay mba tonga namerimberigna foana teto hoe tous les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Manery atsika itia ny olona rehetra Andriamanitra. Fa tsy magnano forcé atsika i camarade olo jiaby. Satria tous les amis peut être un potentiel ennemi. Ty olo milaza fa namagna regny any mamely anao regny. Ny mpiara mivarotra aminao ihany mamosavy varotrinao. Fa tsy olo va Brickaville. Ny mpiara miasa aminao ihany magnaody mamparary anao. Ny olo mafantatra fidiram-bolanao ihany ty angalatra aminao. Mila mailo anao. Anao maro kamarady. Tain'i Jesosy anenao io. Alléluia. Amen. Ka ny confiance de mérite. Fa tsy zay olona mila na mangataka anazy dia omenga daholo. Mérite ny confiance. Donc zany tsy natokana ho an'olo jiaby. Fa misy olo tegna mendrika atokisa. Fa misy olo miangavy anao mba atokisanao.
Zara mbo atokiso aroza raha vao olo zay nagnano zay. Ny confiance dia karazana mérite izy io, karazana maina amty karazana mari-boninahitra anankiray hoe navitany zao izy dia ity mérite io confiance, fa tsy natokana ho an'olona rehetra ny confiance. Ka olo efa nivadiky taminao indroa intelo mbola agnatika iara-iasa akaiky aminao ihany mieritreritanao tsy raha fa jo fogna tylohanao, fa indroa anao ny vangosany, fa intelo anao ny fitahany, fa gn'inefitra izy agnano mariazy aminao. Bateketo andinianao tsy haiko ho impiry izy nangalatry volanao, fagnindimino izy agnano trésorier-nao. Voilà, ampiaseo ihany ny talandoha. Satria atsika dia ondry ozy ny baiboly napetraka ampivoan'ny amboadia. Io Jesosy tamin'izay fotoana zay hoe endre tahaka ny mena rano. Efa nampianarako atsika ombenombeny fa ny fahendreny mena rano mailo. Mila mailo foagna fazavariana. Misy olo anankiray milaza fa mankatianao 50 taogno izy. Alevono, manana expérience 50 ans izy zay. Tsy possible mihitsy anao afantatra expérience n'olo 50 ans agnatin'ny 3 mois. Tarao zany, namba vazaha ary izy. Zay agnanay pasteur vozongo e. Iay! Amba vozongo. Non? Tsy possible olo 60 ans, 40 ans, io fantatrao agnatin'ny 2 semaines. Misy zavatra marobe mbola feniny io. Ho anareo zay anambady atsoatsy. Tain'i Jesosy ianao. Jesosy Kristy zao rehefa hifidy ny mpianatra 12 lahy dia mila nivavaka, nefa mbola nisy namadika ihany tao. Nefa fa nindesigna ambavaka. Ninao nefa tsy nindesigna ambavaka fa tamin'ny internet nahitana ananjy. Efa tonga vazaha efa ndesa ambavaka taty andeha amin'ny herinandro. Mba fantanao mindosiny akaiza anao io. Olo tsy mifankafantatra fa defa i Facebook fogna dia hoe bonjour, bonjour, coucou, coucou. Takoa fogna, la France, Paris, Belgique, Madagascar. Efa lasagna. Faly fianakaviagna namona omby efa lasagna andafy zay nao. Jesosy anenao. Ka nare ty andeha mbo mivavah mala mifadianahany. Mba agnatoroany tompo anao ny tegna marigny jiaby tany andehananao ikony e. Zegny hondra mandinganao kagny e. Ny ankamaroan'olo rehefa manambady olo tsy fantatry, jaly fogna adin-tsaigna fogna. Misy amin'izy regny ary mamono tegna mihitsy. Satria mijaly loatra, satria nanambady olo tsy fantatry. Tain'Andriamanitra ny ianao. Amarana antsika anazy. Vakio tsara ny tantaran'ilay vehivavy anankiroa tamin'ny andro Solomon. Zay niady zaza. Maty ny an'ilay madama raiky dia nalainy an'ilay olo tsy maty takaikiny teo. Jereo fa nanaovana an'igny zavatra igny tamin'ny andro alina. Tamin'ny andro alina. Io zany rehefa mila mitandrina antsika rehefa alina ny andro. Raha manana zanaka madinidinika regny ianao andro alina, na izy fa matory io metra tagnana. Rahan'i Jesosy mandrakotra an'ity zanako ty. Fa misy an'ilay zaza tsy ahoan-tsy mikikika ho azy. Agnaty torimaso. Vavaho zanakanao. Vavaho samby raha misy anao. Tsy misy asan'ny devoly afaka manjaka ato an-tegna. Anao fa mahafantatra io, mila miditra anao agnatin'ilay combat spirituel. Satria devoly tsy misangisangy fa te hiady aminao foagna izy isan'andro. Ary efa ela izy niataka anao fa tsy fantanao. Fa manomboka androany, ho fantanao amin'izay ny fomba andresena anazy amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Amen. Aza mora fitahin'olo anao. Mametraha question ihany amin'ireo olona teo namanao. Mametraha question fa za tonga dia minamagna amin'olo. Petrao tsara. Ka tereo mihitsy ny vatanao manomboka androany mba hiambina anaty vavaka. Indrindra fa amin'ny andro alina. Fa ny zanaky ny maizina dia tia andro alina. Ka tegna zava-misy regny olona revenant regny, zava-misy regny. Miala avy agnaty fasana izy dia mandeha, mivoaka. Seho amin'olo. N'olona nefa tsy te hidiserne fa rehefa hoe mahita tovolahy dia efa varigny, mahita tovovavy dia efa varigny. Ary indrindra antsika manana an'i Jesosy io, tiany devoly ahazaigny ny fagnatsika.
Ka mba tandremo ihany. Tsy zegny lalahy manjengika izy daholo. Misy amin'izy regny revenant. Olo fa maty izy nandeha nanjengy anao. Anemo ndraiky sebeky tsitsy agniky zingin-dalahy ndraiky manomboky zao. Akeo anao la tsy manambady ake. Fa mivavaha aza mivavaha. Fa rehefa anao ampivavaka, feno hery anao. Ary rehefa feno hery anao afaka midiserne zavatra maro be tsy voafitaka. Amen. Amen. Ary za mbola keto manjary amitaniana. Manjary angatambavaka. Zany izy itsanganoko aketo. Ko tontoagnanao fogna za mbara amin'izay ka mila mitandrina averiko ndray mandeha am'izay le makasiky makorely igny teo. Tandremo gôgna tia makorely la jiaby regny. Tandremo. Fa misy am'izy regny angadra mitsangana ambody-pont. Vaiavy zany zao farandra matahotra biby, be tahotro viavy zany. Viavy botonao de mba mametraka izy tao, ino itsanganiny amina tany maizinga be, am ray mandregny, am roa mandregny, am telo mandregny, tsy mody vake fa mandigny client. De mametrereta anao zany ino antony mampatonga ananjy. Tsy azo kily retanito. Izy koa vingitry zay sefa mandeha to. Ty any pasteranay agny hoe vavahanao. Anao mafantatra. Zay makorely fatapatanao jiaby sefa mandeha to. Taigny Jesosy anao. Alléluia. Amen. Ka io resaka sexe io zany no fomba tegna iparitahany devoly indrindra eto ambony tany. Io no tegna iparitahany io. Satria possible anao vehivavy innocente. Fa iramosenao mibolibolila ambadika. De tsy hainao nefa izy mety tafitrotro tamin'antsinika ta. Niaraka taminao ndraiky izy tonga tantrano. De lasagna aminao agny zany revenant. Azonareo izy. Possible zany raha karahan'izany. Mety misy tovolahy niarahanao. De verinao fa hoe tegna tovolahy. Nefa olo porteur na mauvais esprit. Tafiaraka taminazy ianao. Io anefa ny fomba anankiray satria io ny marché na fanahy. Io zany ny fomba fanaovana transaction na resaka sexe. Io koa ny fomba fangalarana étoile. Ohatra anao zany manana vintana tsara, io ny fangalan'olo azy. Zany mahatonga andregny misy patron be madaminazy asainy misengy fo. Tanao zay araho ry tovolahy ry. Dana araho ry. De misy zavatra alainjareo avy amin'ny lehilahy. De lehilahy avy nisingiany igny afaka 1 mois 2 mois afaka asa. Roka tampiasa. Satria nangalarany le étoile amin'ny alalana sexe. Mba mitodia kely amin'olo akaikinao hoe faites attention hoe. Teneno izy. Tamin'ny mbola tsy nahafantatra hoe tsy nagnino. Fa manomboky niany asivogadana. Tainy tompony ianao. Ka rehefa magnanofo ratsy abaka mivavaha. Na nofo tsara koa de mivavaha. Ento ambavaka mba ho tanteraka. Misy koa zany reo fagnaratsy misy eo amin'ny alalana biby volango take resaka piso igny. Tadio fa matetiky izy regny. Za tadio ta mbola kely. Zao za vao matadidy anazy. Ta mbola kely za tamin'ny tanàna anisanay tambanivolo tany, tamahambo tany. Misy piso zay raha magnenjika anahy fô antony taba. De za amin'izany rehefa avy mianatra, efa mitondra vato zay za an-tagnako. Rehefa fantako itsy mentsitrotro amin'ny piso maintiky igny koa zany ihany. Tegna iambena mitsy anao midevany lalagnanao kare. Tegna avy izy. Tsy raha hoe misangisangy. So za vao matadidy anazy kay zany izy regny efa fanahy asainy devoly andeha hiataka ategna satria fantany fa agny amin'ny 2022 agny anjary pasteur ingahy. Azonareo misy raha karahan'izany zany amin'ny fiainantsika fa tsy fantatsika. Ka misy fanahy misy eo amin'ny endrika karakarahan'iregny. Ka misy revana karazana aretigna amin'ny alina vao mihetsika. Mila vavaka ianao atao délivrance. Ka ny fagnafodiny raha jiaby volango take regny vavaka. Asivo discipline manomboka androany apartiriny amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 3 asivo lera fivavahana. Aza tonga de matory fogna fa asivo lera fivavahana. Fiambenana. Amen. Za moa amin'ny herinandro ambony anoratra sujet de prière mba ampianarana antsika mivavaka. Hoe karakory matao mivavaka. De igny vakinao. Isika anao mivavaka androany de igny ataonao vavaka.
Amin'izao fotoan'izao za androako ny devoly raha dia igny vakinao. Atoroko atsika zany manomboka niany. Amizay anao mifoanao maraina lampivavaka daholo atsika jiaby. Dia ho hitanao fa ho izy fipoahana ara-panahy eto Madagasikara, ho izy fipoahana ara-panahy ato Ziona, ho izy fipoahana ara-panahy amin'ny ankonanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Iara hitsanga atsika ndo hiaraka hivavaka tsika. Tiako ianao tena hivavaka amin'izao fotoan'izao. Tenena mihitsy amin'Andriamanitra hoe Jesosy eo, ho azo hoe ny fanahiko manomboka izao. Mba tsy voafitaka Satana intsony. Sandrato ny feonao dia mba mivavaha ianao. Mivoery za hoe Jesosy mivoery za fanamasina. Aza vela ho velingelina Satana intsony hoe za manomboka androany. Atanjao hoe ny foko sy ny fanahiko. Atanjao ny saiko. Atanjao ny feo fieritreretako. Afao amin'ny fatoran'ilay ratsy ahy. No mahasamby ananatra ny tanantsika ambonitsika. Dia mivavaha ianao antsoy Andriamanitra, antsoy ny fanamasina. Tena teneny fefeno hery amin'ny fanamasinao. Ary say ato anatiko ato ny afo ny fananao hoe mehery aho hoe mba afahako mandresy ny asan'ny demonia. Afahako mandresy amin'ny resaka combat spirituel hoe. Tiako tena hivavaka amin'ny fonao rehetra ianao. Aza mangina fa miresa amin'Andriamanitra. Saotra tompo. Antsoy ny afo ny fanamasina mba hidina aminao. Aoka mba ho hisy afo hoe amin'izao fotoan'izao hidina ato anatiko ato. Mba tsy ho resy hoe za. Mba tsy ho resy hoe za amin'ny tontolo ara-panahy. Arovo hoe fanamasinao ny ankonako. Arovo ny vady aman-janako. Arovo ny fidiram-bolako. Samy mivavaka aza mangina fa mivavaha. Mangatahinao ny hery ny fanamasina hanampy anao. Mangatahinao ny hery ny fanamasina hikasika anao. Oh, hallelujah. Elo kamo shendele bobo, reka baba. Ikete bebe sekete ke baye. Oka tupit net ni hernao, ni afnao. Iko dalege bo shandala bo. Sokodo lokobo. Limo kabo shandala bo shendele ke bebe. Rope sekete bobo shekata baba. Mvava azarera ke no fa mvava. Mamanukana fotoana foy ianao amin'izao fotoan'izao hivavahana. Iantsonao ny hery ny fanamasina. Manomboka biteo rehefa fanamamangy ianao amin'ny alina reo. Manomboka ravao sy zavatra fantanao fa hafahafa. Manjo ny ankonanao, manjo ny hafanao. Manomboka ravao anaty vavaka. Aza mangina fa mivavaha. Oka hoe hiala ato anatiko ato ny herin'ny maizina. Oka hoe hiala ato anatiko ato ny asan'ny demonia. Oh, katamalana. Iantso anao amin'ny ty hariva ity. Oka ho izy fanafahana eto. Oka ho izy fanafahana eto. Fanafahana amin'ny ratsy. Fanafahana amin'ny fatorana. Fanafahana amin'ny asan'ny demonia. Fanafahana amin'ny herin'ny maizina. Misaotra tompo. Misaotra fanamasina. Bilanao atrany Rabola tali fanamasina Bilanao buona Bilanao Saotra tompo. Tera nosa asandrato ny tanako hoanao Jesosy fandrakako fianao milay Granito asandrato ny tanako hoanao Jesosy fandrakako fianao milay
Lazao izy fa tsy manana fa tomboka fa tsy hainao atao any fanatantanantsika ty tsy manana Saotra tompo petrao amin'ny lohanao ny tananao zao fa hivavaka ho anao amin'ny anaran'i Jesosy ninona karazana fanaratsy miataky anao amin'ny hariva ity manafaka anao oka hiara amin'ny vatanao io zany fanaratsy zany mivoaka ny asan'ny demonia navitaiza ny diran'ny fanaratsy tao anatinao androany manao délivrance amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fanafahana miala ny fanany aretiny miala ny fanamona sy mareniny miala ny fanahy mitondra aretina ny anaty kibo miala ny fanany amin'ny lalandrany miala ny fanany amin'ny sainany ny anaran'i Jesosy oka nety ny fanany fanafahana amin'izao fotoana zao misy délivrance amin'ny tontolo ara-panahy ary miantso ny anjely n'Andriamanitra manafaka anao amin'izao fotoana zao satana mivoaka amin'ny vehivavy io zao so dia sao mivoaka voaka fanahy mitondra ratsy anaty aleva va miaraka mivavaka sy miteny mivoaka ny satana so dia sao ianao miala amin'ny kibony io miala anatin'ny lalandrany any va ny fanahy ny famosafiana va fanahy manambady amin'ny alina aleva eto Jesosy manapaka eto Jesosy manasita eto Jesosy manitevona ny aretina rehetra miaraka mivavaka sy miteny manisa telo aty mivoaka amin'izay ireo fanaratsy ireo amin'ny anaran'i Jesosy ray roa telo aleva miara fanaratsy Sai, ireo fanaratsy miverimerina amin'ny hariva reo aleva rehetina va mivoaka ny fiompeteretany any zay miala daholo reo tsy mazaka ny fanateran'Andriamanitra zao dia sao aleva voaka miala amin'ny Jesosy miala ny fanaratsy va amin'ny anaran'i Jesosy miala fanaratsy mazaka ny fanateran'Andriamanitra miala fanahy mamangy amin'ny alina aleva voaka satana va ianao anaran'i Jesosy va miasa ny demonia rehetra aleva fanahy mampahory fanahy mifamosaviny va
Toroko amin'ny avony fanamasina. Toroko amin'ny avony fanamasina. Alefa. Katrako ianao androany Satana. Vanto vatany ianao. Alefa. Miaraka babako sy miteny. Say. Mifoka. Mai. Alefa. Zay fanahy mbola miafokafo reny anatinatiny any. Alefa. Alefa hoeto entanareo. Hoeto forongonareo rehetra. Mandeha. Mai. Apetrao tsara amin'ny lohanao ny tananao. Eto Jesosy amin'izao fotoana izao manafaka olona maro. Manomboka misy afo midina any aminao any. Afo. Raisy ny afo. Afo. Mandebla ny fanaratsy io. Zao ty zao, aleva. Voka. Va. Satana, voka ianao, alef. Rehefa naratsy miafikafinareo, aleva amizay. Va. Ropasaka. Eto Jesosy androany manafaka anao. Manomboka misy fivotosana manjavona amin'izao fotoana izao. Manomboka misy karazana fibrome manjavona. Reo entika Krista manjavona. Iaho manjavona ny aretina rehetra. Afaka ianao androany. Manafaka anao Jesosy androany. Eto ny herin'Andriamanitra manafaka. Atao hoe ambony tsara amin'izay ny tananao anankiroa. Manomboka iny zavatra mamay ianao midina amin'ny vatanao iso. Manomboka misy zavatra mamay manomboka hoeninao. Iva manomboka midina eto ny afo amin'izao fotoana izao. Midina ny afo. Manomboka tsy zakanao amin'izay ny tananao iny fa manomboka andray afo iny. Midina ny afon'Andriamanitra. Afony fanamasina. Raisy. Manomboka andray afo ianao amin'izao fotoana izao. Raisy. Manomboka tanjaka amin'izay ny ara-pananao. Tsy ho resy anaty itsony ianao. Zay karazana combat spirituel ataonao. Ny tanan'Andriamanitra ombanao. Tanan'Andriamanitra miaro anao. Ny tanan'Andriamanitra ameno anao. Manomboka hoe sy ositra hikasika ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Ositry ny fanasitanana. Manomboka sitana amin'ny aretina mahazo anao lava io ianao. Manomboka afaka amin'ny nofo ratsy ianao. Manomboka afaka amin'ny fatorany demonia ianao. Raisy ny fanafaha. Sotra tompo. Sotra fanamasina. Manomboka ianao misaotra an'Andriamanitra fa afaka ianao. Manomboka ianao misaotra an'Andriamanitra. Manomboka misaotra. Sorazy ianao fa nandray hery ianao teto amin'ny toerana ity androany. Sorazy ianao fa iova amin'izay ny fiainanao. Sokatra amin'izay ny lalana rehetra izay nihidy. Manomboka hita fity amin'izay ianao. Manomboka ho tahina amin'izay ny ara-bolanao. Manomboka ho feno elo anaty vavaka amin'izay ianao. Sotra tompo. Mankasitraka anao zay. Midera anao zay. Sotra tompo. Ry tompo Andriamanitra andrianana. Saina nanuya natakurani. Isava kuandena tanika. Iduri fitama duri. Nauate. Sani sasata, jate kamina, bisate, nantare samasana, bisau sama, bisaute. Matuki sahaye, matuki sahaye, pamikata tena.
Nuru saya Satya sita kau Diku repetava Antara sama sini sama Sate Uripetava lalari Sate Doi tia tanana mafon'Andriamanitra samy mamerina hoe apa kau mandresy tahiny ny fiainako olombavao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana vetivetitsika rehetra. Alleluia. Zay no azontsika natao teto androany dia misaotra betsaka anao naharitra hatramin'ny farany. Mba afatrafatra ho antsika fotsiny aza mafoy ny fiarahantsika miangona. Raha mbola azonao atao tongava foana eto ziona. Eto zany dia toerana fanompongan'Andriamanitra fa tsy hoe fandroana devoly fo. Rehefa matsiarotsiaro ianao dia tongava mamonjy ny fivoriam-bavakantsika eto. Ary mba sitrako mihitsy raha mba hiaraka eto foana antsika nompo an'Andriamanitra. Ho an'izay manana fiangonana indray moa zany tsy forsena hoe tsy maintsy mifindra aty satria tsy zany loatra ny tanjona. Fa ny tanjona dia mba tonga anao ahery. Fa rehefa mba misy fotoana hitanao hoe mety aminao fagnaraka tsara amin'ny programanao dia mba tongava miara-mivavaka eto ziona. Amen. Ny fandaram-potoana moa efa fantatsika rehetrarehetra. Raha pitso maraina zadigno mitondra le sira ho amasinitsika dia ho ampiasainao agny an-tokantrano. Ho hitanao fa ho ripaka daholo ireo fanany famosaviana reo. Ary miomany ianao raha mampiasa ny sira io fa aheno karazana mpamosavy maty. Raha tsy bebaka izy dia ho faty. Tsy magnozona zay fa tena hoe mampitandrina. Ary raha misy le fantanao mpamosavy mbola mandeha miziona regny asevy miaha. Asevy magnary aody. Zazy magnantizy tsy mbolambola andraha foagna tompo ane hitahy anao. Dia ndao tsika anatanteraka fanatitra ho an'izay niomana amin'izany dia mba manaova ianao fisaorana. Tadio fa nafahan'ny tompo ianao teo mba manaova fisaorana manokana. Misaoran'Andriamanitra, isaoro mihitsy ny zanakanao, ny ravavanao,